Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana ratokatrantsika ny amin'ny zao izao ny ambasadera ny Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Korana Silamo sa amin'ny Sefer Torah Jiosy. Izay no jerevantsika tretsika ho any amin'ny lanitra lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Ny hain'ny marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitakefanany izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenolojia ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama, satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny ny momba zany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Torah Jiosy aloha izay efa tany aloha, ary ny boky ny Korana koa teoriana samy miara miteny zao. Ay zany ny tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka, satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy maintsy jerevantsika zany, ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinan'io dada Yahova io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama no tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aintsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany, mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay mitantarany Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany nefa nanomboka izy. Izay ilay hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Mose taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany, le précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be no nanao précision zany, fa manodidina eo daholo ny fisian'izy. Misy moa moka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'ny Abrahama, ary tany amin'ny taona moins 1300 tany hoany ny bokin'ny Mose. Dia mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha, zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa ampianarana faharoa mekonareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony tonga azy nanao an'izany. Ny fiatezeran'ny dada Yahova tsy nety niaraka tamin'ny Israely ihany, ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israely ihany intsony dada Yahova dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra io dada Yahova io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Yahova io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny natongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anapirofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy ny dada Yahova io, na ino no teneninao, na ino ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty,
fa izy zao ihany angeny nandro ihany any zanak'Israely e. Ka raha mbola hitako fa miveriny ihany zao fa nazimbazimbanana anazy zao dia tsy maintsy ho avokoa ny fikapohana mafy izay ho ataony ary ity tsy vita ny fikapohana intsony fa tena fandringana sy fandravana andreo zay rehetra nanao tsinitsinina anazy. Satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa, ka raha iayavana anarany dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay. Ka zay raha tonga tsika mijery hoe aiza zany nahitana le original izy dia tsy maintsy miveriny amin'ny sefertorany jiositsika fa tany nahitana any anarany hoe iayava ary izay niantso an'izany anarana izany tahaka ny ambasadiovany Ahosoa Elia izay misy olo tena ny dada malala iayava amin'ity planeta teranareo ity. Dia nilaza fa izay niaraka tamin'io Andriamanitra nitoriny Elia zao dia afaka ny fahotana laza tsy nanoteny-tsony ary lasa parfait, homme parfait. Ary izay mihitsy moa tanjon'io Andriamanitra marina io, mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfait, ho lasa tsy manoteny-tsony, ho lasa tsy manao ratsy intsony. Ary izay mihitsy ny tanjona satria rehefa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io. Zay aloha anankiray zay fa mbola napofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina na ny hoe solon-trasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay. Ny solon-trasa anankiray azay moa nahafantarany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfait dans toute son perfectionnement, zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanan'izy. Tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina, olona marina, olona tanteraka satria izay ny tanjon'io Andriamanitra Abrahama io. Satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona. Ka raha ohatra moa zany dia hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy. Izany moa dia fanamarina milantsika hoe lozika be izy zany. Ka raha ianao mahita hoe lasa parfait, zany angeny mampitsiriritra. Alitsy hoe zavatra vao misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta teranareo ity, zany atao hoe olona tsy manota intsony zany. Ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany. Ary izay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana, tsy nanota intsony. Mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao. Zatratsika lalao ilay izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iayavana. Mazava izay teny izay ary mazava izay sary izay. Inona no tiana ampitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany. Raha jerevantsika indray ny bokin'ny Silamo zany, natao hoe Korana, izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina ela be taty vao nisy. Ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vao nisy araiky be izy ny dikan'izany. Ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izany ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana. Indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia nahatonga olona parfait tsy manota intsony. Ary izay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io izay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no henonareo. Mpamina ny Israeliana no henonareo. Ozy io dada mala Iava io araka ny bokin'ny Deutéronomie 18:15. Deutéronomie 18:15. Izao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no henonareo. Resatsika dolo to zay tsika vao tena maki tsara ny hoe aiza nakaiza marina ny tena famarinana zany. Dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny Jiosy moa zany jerevantsika anazy. Raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy retreto fa testamenta taloha ihany satria izay mihitsy nanapolofoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io. Deutéronomie 18:15 izao ny voalaza ato. Deutéronomie 18:15. Mpamina ny avy eo aminao
dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avandriamanitra ho anao, izy menonareo. Io tsany le hoe ny tenin'ny dada Iava ao anatin'le sefer torany jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany hoany, dia nilaza mihitsy ny hoe mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy no atsangany Iava. Iza zany le hoe rahalahinao tahaka ahy? Dia mazava be satria lalàna ny jiosy monko ty, koa lalàna ny jiosy dia natokana ho an'ny zanak'Israely, ka raha ny teny soatra masiny hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy zany dia reto jiosy reto na reto israeliana reto no niresana amin'izany. Satria izao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity ididy sy lalàna ity. Zany hoe lay teny eo amin'ny bokin'ny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely, ka ilay rahalanao resana zany dia zareo Israelianina ny resana amin'izany, satria zareo no tany anefitra tamin'ny fotoana io, dia izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra, ka ny mitondra an' zareo zany dia reto mpaminany Israelianina reto ihany. 18:15 zany zay didiny ahy fa firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io. Tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho an'ny zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose. Mazava be mihitsy io, tsy azonao toerina. No zany lay mpaminany enona zany hoy dada Iava dia tsy maintsy mpaminany Israelianina lalàna hoe tena ampy zay. Zay ny antony mamerina ny sainareo hoe mba miverena amin'izay fa ampy zay. Ary tsy mety intsony dada Iava, tsisy fandeferana intsony. Fa na nareo manaraka ny Elia dia tsara indrindra zay. Rehefa tsy naraka moa zanareo dia andraso ny vokany ahy. Fa tahaka izao ihany nanjo ny zanak'Israely, nanovanovany io anaran'io, ny antso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Iava io nisafoaka mihitsy, ary dia zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo, ary tsisy nafantatra azy intsony dia niforona amin'izay io anarana be dehibe io. Izay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity, famerenana anareo hitodika amin'ilay tena izy ilay nahary anareo, Iava no anarany. Ary ny tanjona dia ho lasa tsy mpanota intsony ianao fa tena olona parfait. Dia ny mpaminany farany aza, satria tsy resaka mpaminany, dia ny mpaminany farany dia ilay nantsoina tamin'ny arany hoe Yahoshua. Io no mpaminany Israelianina farany, ary io mpaminany Israelianina farany io no namoaka ny didy hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray, ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray. Ka raha vao mihoatra an'izay zany ny vadinao dia efa tsy mety. Nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao, satria izay ny teny mpaminany Israelianina farany. Resantsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha ny teny, dia todika amin'izay tsika any amin'ilay hoe aiza ary ny tena ankoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny amin'ity teny ity hoe mpaminany Israelianina, dia raha vao tsy Israelianina zany le mpaminany efa tsy mety mihitsy izy. Dikainy eo bokin'ny Mose io, ka na iza n'iza minao Mose ary manaiky fa Andriamanitra Abrahama, dia ny Andriamanitra Abrahama ihany ake ny Andriamanitra Mose. Ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe Iava dia tsy azonao toerina zay, tsy azonao toerina mihitsy zay, indrindra fa afaka amin'ny fahotana izay niaraka tamin'ny Andriamanitra io ary lasa homme parfait. Dia ina moa zany ny anoeranao? Efa misy ny olona efa parfait amin'ity tanteraka ity, ka inona moa zany ny anoeranao an'izany? Ianao nge zao no mamperitreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany, ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao zany ny tsara indrindra. Mieritreretra anao zany, ka za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elia zany dia tady dio tantaran'ny Elia. Nareo koa raha masaiko mikariko an'izay tantaran'ny Elia zay hoe mpanao inona zany Elia zany, dia mazami mikariko any. Fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada Iava. Zay ny asa, dia zao ataoko zao. Ny asako tany aloha any ny averiko amin'izao. Fa maro-pitiavana, ary izao tontolo izao mihitsy miara-verina ankehitriny. Izao tontolo izao miara-verina hitodika any amin'izany dadamara Iava zany, isan'izany ianao. Zay.
Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amin'ngelana ianao zay. Rehefa mpangaty ianao na pisoloky na mpiteny ratsy mpiteny vetaveta mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa efa any amin'ngelana ianao ny afarana. Eny zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Zany anie ka tsisy na iteny iny ianao na iteny iny dia tsy misy mihitsy zany e. Tsy miexiste zany ary izy tsy azonao forsena. Hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao, non, tsy azo forsena izy. Ianao ny forsena hiaraka aminy dia manarany zay nytenenina. Aitsika izao mahita hoe nitrana indrindra dia ny bokin'ny Jiosy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy, hita daholo ilay condition. Mazava zany fa ny anarana marina dia iayava satria zay ny afaka amin'ny fahotana. Zay koa ny ela indrindra, zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy ny Sefer Torah, ny résultat hita tsy manota intsony lasa parfait. Ina moa zany edivanao amin'izany? Iny ilay izy tsy azo atao mihitsy ny miady amin'izany na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta tokony ho vonjena ianao dia meteza ho vonjena ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny elia hoe meteza ho vonjena indray araka mery amin'izay ho any amin'ny lanitra ho any amin'ny dada Maria iava. Faharo iteny io dada Iava io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra. Indray zany sary manaraka eo tahina zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama. Aiza izay fitahina zay no andeha any amin'ny taranaka an'izy dia tsy maintsy araka ny bokon'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia io ny tranainy indrindra. Tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana zay mihitsy ny tanjona dia miverany amin'ny original foana tsika be zany zay efa tany aloha tany. Na ianao na ve mahita ny eo ty original dia aonamoana ny makany amin'ny tsy original kosa fa tsy solona be vavangeny ianao amin'izany efitzany ary zay ilay hoe lasa avinavo dia tolonao makaiza moa zany zao ilay avinavo. Iza zany ny azo tombony amin'izay anao fa tsy misy. Reo tsika mitodika any amin'ny ilay tena mahatonga antsika hoe ho tena voavonjy mihitsy zay fona jerevana zay. Ary efa migadona ny andro farany zao hitantsika eto fa andeha ny fahatantarany teny dada Iava na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io efa ty guerre nucléaire mananontanina ty efa fanapory foana fa migadona ny farany ka aoka tsika samy ho tonga saina hiverina any amin'ilay famarinana fa tsy azakazaka ho any amanao foana efa tombotra loatra ny andro. Raha ohatra tsika hijery amin'izay raha ny sary araka ny bokin'ny Genesis 4:20 hojerevantsika aloha zay teny zay. Genesis jerevantsika kely 22:18 Genesis 4:20 andeny 7:10 zao ny voalaza ato. Ray asaiko sotosika ty Genesis 22:18 dawary ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranak'i Abrahama no misy izay zavatra izay ao amin'ny taranak'i Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranak'i Abrahama ty kosa nefany eo andevozina eo amin'ny 700 taona eo zany maherikely eo zany le izy ho andevozina 700 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany zay tonga azy andevo. Zay ny tena taranak'i Abrahama ka tsy misy taranak'i Abrahama nandevozina 700 taona afa-tsy ny taranak'i Abrahama tamin'ny Isaka zay satria Abrahama dia niteraka mitovy aminazy zany zay
mpaminan'Andriamanitra koa ihany koa izy dia zao ny taranaka avy any Mose zany dia avy eo amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Jakôba na hoe Israela, dia Israela na Jakôba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana, ary zay taranaky Mose zay no lasa manino moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy Egypte satria nandevozina 700 taona eo to tokoa ny zanak'Israely. Ao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jereo Jiosy hoe nakaiza le hoe fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia vakintsika ny Genesis firy moa zany 5:12 no vakintsika zany. Dia vakintsika mihitsy nero amin'ny anokany ny voalohany zany. Eto ny tantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena izany tena aza zany ny valim-pitenao zay. Efa kitsika aiza re zany 7 ary hoe Iavà taminy izao no Iavà izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny oran'ny Kaldiana mba omeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israela amin'izao tsika miteny zao taona izy zany. Ary hoe izy Iavà tompo ahoana moa nahafantarako fandovany ty aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 19 ary hoe Iavà tamin'ny Abrahama ako fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompy ny olona any izy ka ampahoriana 700 taona zay. Fa izany fihena zany kosa zay ho tompony dia ho tsaraiko ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava zay. Eotra ny teny dia hoe ozy dada Iavà mantsy ny Abrahama hoe ho vahiny sy ny Israelianina ary mahatonga ny Egypte ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny Eufrate dia ny Kenita sy ny Kenezita sy ny Kadmonita ary ny Tita sy ny Perezita sy ny Levita ary ny Amorita ary ny Kananita sy ny Girgasita dia ny Jebusita ihany koa zany. Io zany ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny taranakao nomeko an'ity tany ity. Mazava zany fa ny taranaka andovan'ny tany menan'ny Abrahama zany dia izay ho tonga ao ary ho andevojina mandritra ny 700 taona izy. Dia tsy iza tokoa nefa no natanteraka an'izany teny izany fa zavadinindra fa i Mose sy ny Israelianina. Fa i Mose no nitondra an'zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torany Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Iavà fa ny tompon'ny tany Kanana dia nitaranaka Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandry Mose ary ny Israelianina amin'izao tsika miteny zao no mipetraka ao Israel ary izy ny tompon'ny tany saingy mbola hidivana foana moa ilay tany manaraka androany mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ny tena misavorintaka zao tontolo zao ny historan'ny Israely io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Hatra tsy voa androany hoe fa hatramy elabe mbola tenin'ny dada Iavà daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Iavà io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torany Jiosy ilay tanteraka anio. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo ro jerevantsika ary ny bokyny Zakaria 12 mpamin'ny any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena manodidina mihitsy io Israel io ary ataoko maratra dia maratra izay mivesatra anazy. Rehefa vaitsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokyny iza moa Zakaria 12 no kandiny voalohany. Nokavaketsika
teny faminaniana avy tamin'ny avany am Israely hoy Yahva zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenantary mamorona ny fanahny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao mipetraka ao anatinao ao. Ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany tsy miteny frantsay hoe coupe, misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay, miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany amnaovana fahirano azy dia farany any Jerosalema zany, zany hoe vodahoana ny Israeliana rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 7 ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra, ka ratra dia ratra izay mivesatra azy ary ho tafangony amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ke ty ho an'ny Israeliana. Raha ny teny dada Yahva tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy, loza mihitsy ny anjony rehetra Israeliana rehetra. Izay no nahatongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba miverena ry Israeliana, satria izy efa tsy mahafantatra ny Andriamanitra ny intsony. Zao raha moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka i dada Yahva izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra hiteny aminareo hoe miverena nareo ry olombelona rehetra. Saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverena fa tsy ny Israely rehetra intsony zany. Ianao izay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israeliana amin'izao miteny zao io. Sy ny firenena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io, lasa vato manahirana, lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao zay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo ndray ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity. Fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abraham io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Yahva no anarana. Zay ny anarana marina. Ary zay le mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosè nanao an'io zavatra io. I Mosè no nitondra zareo ny ala avy tany Egypta araka ny soratra masina zany. Zay ho jerevantsika io tiany koa. Ndao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mosè no nitondra zareo ny voaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mosè ilay nitondra azy ny voaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy dia mazava be fa le efa-jato taona zany, dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ty amin'ny taranakanao. Zany hoe le fitahina zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andevo efa-jato taona izy. Ka le andevo efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israeliana rery ihany, ary tsy isy tsony mandrakandroany. Tsy ny sinoa ny andevo na ny arabo ny andevo na ny amerikana ny andevo na ny malagasy no andevo na ny afrikana na ny japonais, fa ny Israeliana no andevo efa-jato taona. Zay ndao tsika ary amaky an'izay teny zay ndeha araka ny soratra masina zany. Avaketsika indray aiza moa zany misy an'izay mila karotsika kely vetivety kely zany. Exodus indray no vakitsika. Exodus toko 4 andininy 8 ka hatramin'ny 7 Exodus 4 aiza moa zany. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Hojerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay ary ny vadiny sy ny zanalahy ka nampitaingeny Mosè, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehany Farao. Fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefan'ny olona mihitsy izy, ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazainy Yahva zanako lahy matoa Israely. Koa efa nolazaiko taminao hoe alefa soarany zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy andefa azy ianao, ko ino zao hamono ny zanako lahy matoa. Zay eto zany le teny dia hoe i Mosè mihitsy zany vahiraka
hamoaka ny zanak'Israely hiala avy Egypta. Io zany izy fa zareo marina le andivo, zareo le andivo efa-jato taona. No zany zany a ny taranaka mitondra n'ity fitahian'Andriamanitra ity araka ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Mose. Ka raha vao manaky amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina. Raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray iahavanina tso dia tsy azonao lavina io zany. Fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama. Ary tsisy mahasamandany Abrahama moa mazava ho azy. Ka jerevantsika indray ny tony a, mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray izay ny tony manaraka. Araka ny bokin'ny Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Exodosy toko 5 andiny voalohany sy ny faharoa. Dahoary vakitsika ary. Ary rehefa afaka izany a, Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao no lazainy ny avandriamanitra ny Israely: alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Vao io Farao hoe iza moa hiavano ekeko teny andefasako ny Israely? Tsy fantatra izay hiava ka tsy ho alefako ny Israely. Zay izy zay. Dia hoy izy rahalahy taminy: Andriamanitra ny Hebreo efa nihaona taminay, kotra rantitra ianao, aoka andeha lalaka telo any anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any avandriamanitra ay, fa andao izy hamerany amin'ny ety mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakany Egypta taminy: nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany? Manana nareo any amin'ny fanompoanareo mafy. Zay amin'ny tony hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia io amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao a, dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery a, fampisehoana fahefana. Tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany a, ny hery tao amin'ny Mose ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy nararaka ny tao amin'ny Mose novinoviny satria kio ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao moa, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any. Ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io Iahava io ihany, io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io ilay tsy tia fahotana, io ilay mitazona teny io. Ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zabiana amin'izay. Fa migadona ny farany, tsy mia manaviteny, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa nitandrona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitra io. Satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io. Ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana izay mpanotana ho any. Ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka raha ianao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre ity, fa izy rery ihany no nafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miverintsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny rehefa jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Valiny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodosy 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevo ny zanak'Israely? Dia tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny bokin'ny Exodosy toko 12 vaketsika indray. Exodosy 12 aiza ngamba misy an'iny Exodosy 12 moko andininy fahafiry hojerevantsika. Andininy fahatelopolo vaketsika Exodosy 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny fora mbola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra. Fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahy matoany.
zay nefa matano izy dada Eva vonoko ny lamatoany fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lamatoany maty daholo ny lamatoa tao tanàna dia napaka ny Mosesy sy Arona ary izy andiny faraky amin'ny telopolo indray zay zany raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana dia miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany hava araka anao zay anareo zany andiny faharoa amby telopolo zany zay teny zay ary ny ondry amanosinareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia ento ka arak'izay efa nolazainareo dia mandehana ary mba tsofo rany ao dia nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa zay rehetrarehetra dia andiny fefatra amin'ny telopolo dia nentiny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voaisy masiratsira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny antsolo ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina ary natao ny havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary zay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina lasa nanankarena zany Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananana nangatahany mba meo an'izao zay dia nomeny nanome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka le teny dada Eva hoe ataoko mivoaka izy mitondra arembe vava io izy io zay andiny fafito amin'ny telopolo dia niainga tao Ramesesara ny zanak'Israely nakany ny Sokota dia lehilahy mahalilalana tokony hoenina etsy avy afa-tsy ny zaza amam-behivavy ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy afa firenena ary io ndra manosy sy omby dia efa nanana be indrindra fa ireo tsy nanao contrat tamindreo satria le contrat natokana ho any zanak'Israely dia ny didy sy mitsipika natokana ho any zanak'Israely dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena zay nentiny avy tany Egypta izy fa tsy mbola voisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy ary ny andro nitoerany zanak'Israely tany Egypta dia 300 taona io le 400 taona approximateur moa le hoe 400 année date approximative fa ny date réelle zany 430 année teo ny fahateteran'ny teny dada Eva dia ary rehefa tapitra ny 300 taona dia tamin'izany andro zany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Eva tamin'ny tany Egypta zay mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy ny hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta ary Mose no nitondra azy ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israeliana raha vao tsy Israeliana zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Eva ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy izay tranay indrindra satria ny hita tao dia ny anarana hoe Yahva ary izay miaraka aminy dia tsy manao tentsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo izay ny rany io Yahva io mihitsy azavy hoe zany teninareo zao fahatsarana zao mamerina io amin'izay araka aminy miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io ary miverina tsy azo sangy fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra efa ampy izay fampitahana zay be loatra le izy be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay dia any amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary fotoana ny famonjena zao zay ny aton'izao fanamporofona zao aza manaiky tsony ny zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia porofona taminareo inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah Jiosy ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona zao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko taminao hoe ilay taranaka nandevozina 700 taona ny Israeliana ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israeliana satria izay ny teny io Yahva io ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israeliana hitantsika mipetraka amin'Israel zareo manakandroany mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io
fa ny Andriamanitra ny Abrahama zay marina zany Yahavah no anarany. Ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israelianina ny marina ny Sefer Torah-ny Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana. Saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy nirarana azy. Tena zava-doza. Zareo Israelianina zay tompony zao famarinana zao mihitsy no manitsakitsaka n'io teny io Yahavah io. Ary zay moa no nandroana an zareo. Ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io. Fa nilozan'Andriamanitra izy ary zany nandrana ny Elia. Hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama Yahavah io. Ary tsy mety maty io. Ary ny teniny koa tsy mety maty. Fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana n'izao tontolo izao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io Yahavah no anarany. Ary zay fitanareo hitapoky temperena ny famarinana afaka mifahotana zay miaraka aminy alasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminany farany Israelianina zay fatindrindra. Ny tenin'ny mpaminany Israelianina zay farandrindra hoe Yahoshua zay mbola atoro-antsika ihany koa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo nefatra na dimy na folo raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety. Fa ohatran'izany tokoa na namboarany Andriamanitra ny olombelona araka ny bokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray. Raha vao zany dia efa tsy tanteraka ianao. Vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra izany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety mampijaly io nge io e. Raintsika ohatra fotsiny any hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io dia ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo. Efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety nge zany. Zay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Zany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny teninao fa tsy mieritreritra ny hafanao. Zany ilay Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao. Tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao. Satria fitsangatsangana anie zany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao. Zany zao fa fitsangatsangana zany. Eo zao dia maniry ohatran'ny anana zany. Zava-doza amina tambo mihitsy iny. Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sary ohatran'izany. Ianao miteny ratsy, ianao misoloky olona io. Na ianao misoloky olona io nge fa ratsy. Mandainga, mamitaka. Zany efa tsy mahaparfait anao zany. Fa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manao an'izany tsony. Tena parfait izy. Ary zay ny aton'izao fanambarana zao. Ary mahatonareo avotana ne lasa olona parfait. Ka iza moa ny olona tsy tia an'izany fa izany miaraka amin'ny Elia. Lasa parfait anao. Tsy voatoriana hoe ampianarana efa misy angely izy. Tsy hoe zatra vao atoro anao fa zara efa iainan'ny olona zany ho an'izay efa miaraka amin'ny Elia rehetrarehetra. Mahafinaritra zany sary zany. Ary zany ny tao-manantsika rehetra zany. Vita zany zay Jerevan manaraka indray hoe ho tohizantsika ihany fa inareo foana toy hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola tsy ho jerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ilay Andriamanitra tena marina ny Andriamanitra ny Abrahama Yahavah no anarany. Ary arao ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Fa raha vao zany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy ianao. Vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité. Tsy ao mihitsy. Tena hors sujet mihitsy ianao. Ka zay ny asan'ny Elia mamerina anao ao mba voavonjy daholo ny olombelona rehetra satria efa any ny mpandringana. Efa manao ny asany ny mpandringana. Efa mandrava reo. Zay ny antony hamonjena ainganana rehetra rehetra io satria tsy azonareo toerina io zavatra io. Efa any izy zany. Niandry ny Elia amin'ny teny fotsiny ireo nefa ny azy efa atao. Ka samy mieritreritra atsika fa tena fanavotana zao. Manavitra ny olombelona rehetra Elia. Mialohan'ny hanapotena anareo. Dia ny aiza koa ny ampitombona zany. Dia ho hitantsika eny re. Aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina. Fa zay ny tenen'ny Elia rehetra izy ho tanteraka zao e. Anareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io. Dia arao kely hatramin'ny farany. Efa nampianariko anareo fa ho maty ny deuteranareo teo ambonin'ny tany. Dia ho hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany. Fa zay aloha ny amin'ny androany mazava zany teny fa rehefa tianao zany ny tena araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina dia ny anarany dia Yahavah.
ary any amin'ny bokyny Sefer Torah no hitanao anazy, iny ny tany indrindra, ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait. Zay fa dia tena anjaranao zany misafidy hiaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io, iahavanao nany ary manara ny Elia amin'izay manombo zao, manara ny Elia, anavitra anao zany Elia zany, amonjy anao, ho lasa homme parfait anao, tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any fiainana mandrakizay zany, fa izany no tena fiainana mandrakizay zany, ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama iahavanao nany. Ivavaka isika. Sotra betsaka tatamalaly ihava. Fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray azy aho. Mbo famonjena ho an'izao tontolo izao, zao teny izao. Tena fanafotana. Ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona. Homme parfait. Fa izany ny antony namonjenao azy. Izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra. Ho fanafotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamaly ihava. Efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao. Teny tena hoe lasa olona vanina ny olona, lasa olona sambatra ny olona, lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony sao. Iza moa tsy maniry an'izany? Fa ankehitriny dia efa tena misy zany. Sambatra izay tsy mba manota intsony ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakalena. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra. Ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao, dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israeliana no inonareo. Dada iava malalo, sotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainany ankehitriny. Voninahitra no mandrakizay. Ary minaranao hoe ahosoany naovana ny teny rehetra. Haleluia. Amen. Dia mirary soatsiketra samy hotahina amin'ny zetra ataotsika, hotahina amin'ny zetra hoalalakalentsika, ary manarahany Dada Maria va vonjeny fananao ary aroviny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra sy manota intsony misy zany dia samy tainao soa ataony amin'ny araka indray mandra-piona mandra-pesaka eno matory azy.